Salama tompoko, tonga tsy hoe eto amin'ny pejy elaela tsy niaona tsisy vaovao aty aminay nombonomboka indrayntsika amin'ny resaka formation aleo ary aloha tonga dia atombontsika amin'ny fampidirana ho anao izay vao manaraka anay izao tsy mahafantatra hoe iza ny faire vacances dia asiantsika fampidirana kely aloha. Salama tompoko, androantsika hijery ny antony valo mety mahafaty ny bitro tampoka. Ety am-boalohany dia lazaiko fa tsy resaka mahakasika ny VHD1 ntsika na VHD2 izay virus hémorragique mahafaty bitro vetivetika be dia be ao anatin'ny fotoana fohy. Ny antony dia tsotra ihany, tsy mbola misy an'izay aretin'izay eto Madagasikara fa ny zavatra ho resantsika eto androany dia ireo antony matetika mahatonga ny bitrontsika matoazy ao anatin'ny tranony ao. Voalohany indrindra, ny antony voalohany indrindra mety hahafaty ny bitrontsika ao an-tranony ao dia ny resaka problème cardiaque. Problème cardiaque satria kely ny fon'ny bitrontsika noho izany sensible amin'ny resaka rythme cardiaque anormal na konko hoe tsy ara-dalàna na midobodoboka mafy loatra izany na mandeha mora loatra dia sensible izy dia mety hanao insuffisance cardiaque soudaine izy na hoe mijanona tampoka ny fony dia maty izy. Ny antony faharoa dia ireo maladie respiratoire izay efa fantatritsika na ny fomba fisehoany na ny fomba fitsaboana anazy dia tsy ho ivalaparato be fa ho tany saiko fotsiny aloha anatin'izany maladie respiratoire izany ny pneumonie na ny ihany koa ny pasteurellose. Dia ny antony fahatelo dia ny chaleur excessive, hafanana diso tafahoatra noho izy tsy afaka mireguler ny température corporelle dia sensible be ny bitro amin'ny resaka hafanana diso tafahoatra. Noho izany anjarantsika araka ireny formation efa nataontsika ireny no mijery ny ventilation, règlement de température ao anatin'ny toeram-piompiantsika ao. Ny fahaefatra dia ny infection bactérienne, resaka ratraratra kely ireny raha miteraka lésion ireny na ivelany na anatiny dia tsara foana arahana maso fa indraindray ireny no miteraka mort subite tampoka an'ilay bitro raha ohatra ka tsy voatsabontsika avy any anatiny ihany, ohatra nify mivonto, maso mandenana ireny mahafaty azy tampoka ireny. Ny fadimy ity dia misy karazany roa satria miresaka antsinay izy misy ny obstruction intestinale dia misy ny atao hoe stase intestinale. Zavatra roa mitovy nefa azo lazaina hoe samy hafa ihany. Ny obstruction dia mety hoe tsentsina izy na misy zavatra manentsina anazy ilay intestin. Ny stase intestinale dia manao tsy miasa ilay intestin, izany hoe manao arrêt transit izy. Iny mazana dia noho ny vokatry ny toxine alimentaire, izany hoe misy zavatra nohaniny tao tsy leviny sy ny sisa. Dia ny zavatra teneniko mahakasika an'iny dia arahantsika maso foana ny ration an'ny bitrontsika mba ho équivalent amin'ireny zavatra efa natorantsika rehetrarehetra ireny, foin, maitso sy ny sisa tsy atao be loatra, ireny izany no tena laklehany. Ny fahafito, ny fahenina dia ny stress. Noho ilay izy fantatritsika teo manana problème cardiaque dia sensible be izy izany amin'ny resaka stress, izany hoe izay zavatra mety hanakorotana anazy dia halavirana anazy. Dia ny zavatra jerevantsika amin'izay fotoana izay izany dia ny environnement, ny resaka zavatra maneno, resaka hoe orana sy ny sisa ireny tandremana be. Ny fahafito dia ny resaka parasite interne. Parasite interne ataontsika aty amin'ny faraparany satria ireny tokony voatsabo any anatin'ny soin ataontsika matetika dia resaka kankana sy ny sisa ireny izany ireny efa vitan'ny soin ireny fa ireo lasa aloha ireo no tena antony matetika. Ny antony fahavalo dia izay efa fantatritsika foana dia ny empoisonnement, izany hoe nihinana zavatra tsy tokony hohaniny ka tena mahafaty anazy ilay bitro. Izay izany dia efa tonga dia fantatritsika fa iny izany tokony efa écartentsika foana iny
Fa ireny no efa haintsika fa zavatra hoe tsy mety amin'ny bitro dia ireny izany karty.